Vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vai anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagagana vahaony olo vahaony olo nandeha tantety sy mba dia faly miarabanao ndray pasteur Frédéric Arandria miakatra tolo-janahary amin'ity fandaharana zay rahantsika amreto mpijery mpiaino mahafinaritra be reto ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika ny anatin'ny tokantrano. Ny resakitsika pasteur farany teo alohan'ny vavahako de mba hampatseviko kely ny resakitsika hoe misy olo le fanandray an'i Jesosy ve de mbola tratran'izany famosaviany zany ihany, misy olona efa mibebaka de mbola tratran'izany famosaviany zany ihany, ary marobe ny olona mametraka an'izay fanontaniany zany hoe fa nga tsy rehefa ao anatinao moa Jesosy rehefa mivavaka de ampy fa alohany anao izatsika azy ngamba de aloha hivavaka ny tenaka raha eo makasitraka ary manome voninahitra anao mbola tafaradalana amreto mpijery mahafinaritra reto, mbola tafaradalana amreto mpiaino mahafinaritra be reto. Ta io manokana ny fanazava-kevitra, ny fanadiadiana zay ataona eto, ny toromarika ihany koa zay ahafahan'ny olona mandray zavatra, indrindraindrindra mandray vavaka amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao. Ta io ny mpanomponao misaotra Jesosy, amen. Zay le fanontaniana paster, tsy rehefa nandray an' Jesosy ve de mbola hotratrana famosaviana ihany? Fanontaniana saro balina nefa hovaliko zay fanontaniana zay pasteur Jonia. Pasitraka ao veranako vakina kely aloha ny Samuel voalohany toko faraika amin'ny telopolo andimy faefatra efa nivakitsika tao amin'ny farany izy ty. Ary Saul tamin'ny mitondra fiadiny hoe tsy atoy ny tsoainy sabatra ao ka tsy atoy ny broka ao fandrao avy rery tsy miforerery ka ho tsatoany broka ao de ataony fomehezany nefa tsy nety ny mpitondra fiadiny fa natahotra loatra izy de nalainy Saul ny sabatra ka nianjerany. I Saul olomboositra mpanompon'Andriamanitra lehibe no resantsika eto nefa ny baiboly mihitsy no miteny pasteur Johnny eo amin'ny tantara io sy ny toy ny rehetrarehetra fa tafiditra fanamaloto Saul, zany hoe nidirany devoly Saul. Olomboositra no soran'Andriamanitra, no sorana mpaminany. Samuel mpaminany no nanositra ny Saul mpanjaka, izy no mpanjaka voalohany teo amin'Israely, zany hoe tena nomen'Andriamanitra toerana lehibe, fahefana lehibe pasteur Johnny, nefa indrisy tafiditra ny fanaratsy. Raha izay Petera ihany koa teto ambonin'ny tany Jesosy niaraka tamin'ny Petera de nanontany Jesosy hoe ataonareo iza moa, de Petera moa zany le miredretra mafana fo de izy Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, de izy Jesosy hoe 5 tena tsy nofa mandranona ny eo anao zany Petera fa tena hoe fanambarana avy eny ambony zany, hita mihitsy ianao manana fatakarany ianao izy Jesosy minitra vitsy taorinany indray vao niresaka ny amin'ny azy fijaliany Jesosy de mbola nitsatsainiko andray Petera fa ny zavatra azon'ny Petera rehefa avy teo de ny délivrance ny azon'ny Petera tamin'ny Jesosy Kristy. Ozy Jesosy hoe anivoako ianao ry Satana. Petera ny lazainy fa Satana ao anatina fotoana fokely mahazo 5 mahazo 20/20 fa tsy 19 akory ao anatina fotoana vitsy taorinany iny pasteur de nilatsaka ndray ny teny manao Satana ndray. Io zany no masarotra n'le hoe manompo an'Andriamanitra ary le resaka tontolo ra-panahy. Possible ianao nandray an' Jesosy fa possible misy tsy fiambinana kely pasteur na misy fahavarambarinana kely de manao ny asany fahavalo ka raha ny tokony ho izy zany raha ohatra ka resana tsotra fotsiny de hoe tokony tsy andairany famosaviana ny kristianina nefa be dehibe no andairany pasteur. Misy kristianina sasatsasany zay tena simbany devoly, potehany devoly, rava fiainana, rava tokantrano, mikatona ny tsena, mitafa fambaraka mihitsiny de ny valile izy zany de hoe
raha vao ratsy fiambenana le olona pasteur na tafasaraka amin'Andriamanitra misy fotoana ihany koa lasa fahazarana fotsiny fahazarana le makany am-piangonana manompo an'Andriamanitra ifandraisantsika ny tamin'ny fandarana teo aloha fa eto moa zany somary idirako lalindalina kely lay tantaran'ny Saoly manao hoe tafiditra le tahotra le fanahina be le orooro ity zany tsy tahotra normal hoe matahotra kadratraka na matahotra bibilava na matahotra varatra na matahotra horaire na matahotra film mampitahotra tsy zay le resaka pasteur fa misy zavatra misy fanana tahotra mihitsy tonga am'le olona io zao misy olona manaraka atsika am'izao fotoana zao matahotra no faty ianao eo ambony fandrima ianao atao tokantranonao inona moa ny atahoranao faty fa ny tena marina misy olana ara-panahy ianao ary na miteny aminay ary ianao manao hoe zange zao iangiriny pasteur zange manana ny toko-pivavahako hoe zange mpiandry zange mpandroka devoly zange mpamonjy lamesy zange mpamonjy cellule na vondrombavaka na fotoambavaka rehefa sabotsy na lakamisy na lahady eny tompoko fa misy zavatra tapaka ao aminao misy zavatra banga ao aminao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao tafasaraka ianao miresaka ara-panahy niala teo ambany elatry ny tsitolo le olona pasteur tahaka ny Saoly mpanjaka zany hoe amin'ny fotoana zany ianao tafaray tsara amin'Andriamanitra madio am-po tsara mazoto mivavaka miazakazaka tsara manompo an'Andriamanitra connecté tsara amin'Andriamanitra ianao de misy ny antsony hoe couverture spirituelle fialofana ara-panahy voasarona le olona iny le teny Satana tamin'i Jehova makasika ny Job manao hoe ianao izy na manisy fefy manodidina azy ka tsy afaka mikitika azy mihitsy zay amin'ny fotoana zany ianao tafaray tsara amin'Andriamanitra tena hoe ao tsara ny fifandraisanao amin'ny tompo madio am-po tsara ianao mandeha tsara ny fanomponao an'Andriamanitra za tsy miresaka ny fidiram-bola misy olona manko mamaritra le hoe ao tsara ny ara-panahy de resaka fitahiny zay rehefa tahin'Andriamanitra tsara de ao tsara ny ara-panahy tsy voatery mety mandalo ady be ianao fa ao tsara ny ara-panahy nefa mety ho tahin'Andriamanitra ihany koa nefa maina ny ara-panahy pasteur Johnny anisany sinina famantarana anankiray alalana fa misokatra amin'ny danadana ny varavarana ho amin'ny tontolo famisaviana sy ny asan'ny devoly de ny olona anankiray mikorotana pasteur Johnny zava-dehibe lay fanazavana pasteur ndikan'izany zany hoe na de nandray an' Jesosy ary ka rehefa tsy miambina de tsy maintsy tafiditra foana ny famisaviana ny fifandraisana amin'Andriamanitra misy tantarana vehivavy anankiray pasteur ao anatin'ny baiboly ao ilay vehivavy Sonemita rehefa mipetraka teo a Sonem izy de mpanjaka mihitsy na ny mpaminany mihitsy miteny aminy hoe mela eto ianao fa ho avy eto amin'ity tanàny ity ny mosary de niala tokoa raha vehivavy nefa teo amin'io tanàna io no nahitany vokatra nazahoany zazakely nahitan'izany hoe maty nitsangana izy le zanany teo amin'ny tanàna io izy tena nanompo an'Andriamanitra de navarina nefa pasteur naninona izy niala teo zany hoe misy koa zany mety fantaniana zany hoe na de efa tsara reo verina any am'le resaka voalohantsika de miala eo am'le toerana fotsiny le olona nefany azo mety azona teo ve nijanona teo na de lelan'Andriamanitra miteny hoe mela eto anao i Elimeleka zao no tena tratrany zay tantara zay miala tao Betlehema any Jody toerana misy ny fanatren'Andriamanitra nakany Moab de potika zany hoe misy toerana zany pasteur tsy azo elana fa rehefa miala eo am'le toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra de mety rafa nefa rehefa miverina izy mivadiny moa no miverina niaraka tamin'ny rota izy zay raha tsy diso a le anankiray miverindana miaraka amin'ny rota de miverina tam'loany ny fiainana ny tiana ambara pasteur hoe inona zany ny fanafody mba hatonga ny olona ho afaka ao anatin'izay karazana famisaviana zay inona ny lakle inona ny zavatra tokony atao satria misy olona zao manaraka atsika amin'ny fahitalavitra de misalasala izy hoe hoaiza zany zao za mpivavaka menatra ihany koa izy eo anivon'ny pasteur ny hoe andeha ho aty am'ilay fiangonana mitabataba reny ve de fanontaniana apetraka aminao de inona ny zavatra tokony atao ao anatin'le karazana famisaviana zay manosika azy indraindray miala fotsiny amin'ny toeram-piasana zay mahatonga azy indraindray manana tahotra orooro tsy araka ny teninao to hoe tsy mahita tory izy amin'ny alina inona ny tokony atao le izy mazava-be pasteur zavatra anakoroana aloha zany ny resantsika mafisitsika lay fandarana farany teo iny le hoe fibebahana alala aloha fiverenana amin'Andriamanitra
limeleka tsy afaka miverina ntsony fa maty izy tany moaby vokatry le décision ndraisiny maizina ny zanandreo lahy de zanandreo lahy fa i Naomia sy Rota no verina ka ny Betlehema nijody zany hoe misy zavatra tokony iverenanao ao misy zavatra tokony amboarinao ohatry zany koa ny tamin'ny androny Eli mpaminany Eli Tisbita tsy tonga de hoe niala ny fahamainana niala ny fiantonana nyrotsaka ny orana fa namboarina aloha ny altara le altaran'i Jehova aloha le fifandraisana amin'Andriamanitra aloha zay vao nilatsaka ny afo zany hoe niverina lay afanamposy firehetana tamin'ny fanomponan'ny tompo any amin'ny larana fahatelo zay vao tonga ny solution tonga ny restauration de ohatr'izay le izy de ohatr'izay koa le vehivavy sony mitandresanareo teo hoe rehefa niala tao tanàna izy a nandritry ny Filistina nakany amin'ny tany favalo ny tany Filistina rava potika nalain'ny olona ny zavatra rehetra tsy maintsy miverina tao an-tanàna izy aloha misy zavatra tsy maintsy iverenany misy zavatra tsy maintsy na tianao na tsy tianao na tianao na tsy tianao ndraindray manko pasteur ny zavatra amahan'le olana io ohatra ny aretina ratsy ny fanafody tsy mampazoto ny fanafody ratsy na mihinana ny vakina zany nga mahafinaritra mangidy fa de ohatr'izay koa le délivrance na le solution misy fotoana zany misy zavatra tsy tianao mihitsy nefa iny mihitsy manafaka anao ao anatin'le famatorana iny mihitsy mirestaure ny zavatra rehetrarehetra iny zavatra iny mihitsy mahatonga anao ho tafatsangana indray ozy ianao za rangatsy ho any amin'ireny fiangonana manao délivrance mandroaka devoly reny reny le fiangonana mitabataba reny reny le fiangonana miantsoantso fanamasina sia reny ohatrany tsy mety amiko reny mety any am'le tsy mety aminao mihitsy nge ny amahan'Andriamanitra nyty problème anao ty ray zay pasteur zavatra faharoany kio raha vao miverina am'ty tantara ity aza miandry re olona aza miandry efa rava tanteraka efa potika efa miatra manena takany Saul nge teo anoloany teo ny solution Davida nge pasteur mpanao délivrance Davida nge ka mpanroka devoly tamin'ny alalan'ny zava-maneno tam'izany vanim-potoana zany tsy mbola nisy le miala amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy fa resaka fitendrena zava-maneno neny Davida zany any le taleta any le onction de miala le fanaratsy fa i Saul zany a karazan'olona manao tsinitsina délivrance io zany pasteur nanandray an Jesosy ianao na tsy nandray an Jesosy ka matsapa teny tratrana famisaviana tsy antsony aloha le débat misy antony io misy tsy fiambenany io ny zavatra tafalatsaka atao neny Saul moa zany hoe lasa velim-pialonana naloto foa navesatra ny foa tsy ampivavaka inkio tsy ampy fifandraisana tamin'Andriamanitra de tafiditra amin'ny fahavalo fa ny solution de tokana ihany fibebana fiverenana marina amin'Andriamanitra ary ny faharoa de tsy maintsy mitodika any am'izay resaka délivrance pasteur na tiany Saul na tsy tiany Saul fa ny Saul moa zany napalahelo nitorahany tamin'ny sabatra le lahy tokony anao délivrance azy de ohatran'ny olona am'izao fotoana zao misy olona famisaviana mahazo azy fa voaresanao resaka délivrance izy de piny télé voaresanao resaka délivrance izy de io ndray ry zareo be devoly io ndray fa be sermone ndray de io ndray fa resaka devoly foana ny irairaina ramsea madama efa zao ve ny zavatra mahazo anao efa zao ve le zavatra mitranga takany Saul mitotongana ny zavatra rehetra tsy misy mandeha am'lohany ny zavatra rehetrarehetra memiletika amin'ny fiainanao ianao marary fanafodinina ny tsy efa hoanao de mbola zany ihany ny vavanao de mbola zany ange ny resan'olona pasteur zany mbola nataony Saul rehefa délivreny David izy a de miala le fanamaloto le fanaratsy le famisaviana le asan'ny devoly de manomboka mahazo zay ny Saul de manomboka falifaly miramirany de tsy miambina ndray de miverina le fanaratsy de rehefa aveo rehefa avy Davida anao an'lay anampy azy amin'ilay délivrance de Davida ndray nitorany amin'ny lefiny ka ny olona rehetrarehetra manao tsinitsina n'lay vavaka fanafanana délivrance zany tena miala tsimy miala fondro fa tsy maintsy idiranao io tsy maintsy idirana raha vao resaka asana devoly fampisaviana fanaratsy tafiditra fananiditra ankeriny mahazo ny olona anankiray pasteur Johnny tsy maintsy zay ny solution ya mazava lay fanazavana pasteur iverina tany amin'ilay tantaran'ilay vehivavy sonemita teo ihany raha vatanteraka mantsy izy de matetika ny olona zao mahita atsika de ao anaty faharavana mbola vao février andro de misy faharavana de misy mametram-panontaniana zany hoe raha ohatra zany zay vita délivrance mivavaka de mety afaka iverina am'lano ve ilay fiainana teo aloha zay zany fanontaniana mipetraka ao andohany tena manova ary ve zany lay fivavahany eo mantsy pasteur mampisalasala ny olona
nandray afaka le devoly tonga eto io zany de livrena ary mahatsapa mihitsy izy afaka le devoly fa misy olona mametra pantanina hoe maninona ny fiainanay tsy mety miverina ohatran'le teo aloha de mifanontaniana hoe mety afaka hiverina ohatran'le teo aloha neny le vehivavy sonemita mantsy rehefa miverina izy nanatombo ary de nanatombo fa reto olona reto zao manaraka de mametra pantanina hoe misy zao ny fanananay zao ny toerana nisy anay zao ny placenay afaka hiverina ve zay zany le fanontaniana mipetraka ao anto paster ie le izy tsy piko kely alova le fampianaratsika tsy mitonanao akaty aminay fa mampianatra anao ny lakile ny fanalahidy sy ny zavatra tokony ataonao manoloana le zavatra mitranga ny fiainanao anjaranao no misafidy le izy raha makaty ianao mitady vavaka sy délivrance sy torohevitra tsy sakananay ianao fa misy amintsika manana ny fiangonana de afaka manantony ianao any amin'ireny mpanompon'Andriamanitra zay mitondra anao reny sy mitarika anao reny manana ny fahasoavan'Andriamanitra izy reny ary manana ny osotr'Andriamanitra ihany koa ary zay mihitsy mibaiko ny Jesosy manao hoe zao famataran-jozy izy ny anaraka an'izay mino ametra tanana ny marary de ho sitrany reny androka demony de hiala ny demony zany hoe azonao atao tsara zany ny manantona any amin'ny toeram-piangonana zay misy anao témoignage fotsiny netiko aminao pasteur malina zay fanontaniana zay hoe azo antoka ve ny fananganana sy ny fiverenana am'loniny any le zavatra misy mpivady zay atao amitsika ato izy ireo de potiky ny famisaviana nandritry ny amatonany maro tena amatonany mihitsy amatonany nahantra fadiran'ny novana tena hoe potika tanteraka izy mivady tsisy ny raisina ny fiainany pasteur ary ny tena nampalahelo hatramin'ny fianakaviana ny avany tena nilikilika an'izy mivady reo tena nanilikilika mihitsy eritseretanao fa voany ambavady de fa akaton'ny olona ny trano de misy fotoana moa zany tena miresaka mihitsy izy mivady hoe pasteur ny fiainanay taloha ataon'ny olona re amin'ny sofinay mihitsy ataon'ny olona re anay mihitsy ny fanesona ny fandatsana hoe reny mahantra velona reny ohatran'izao avy teo moa le rangah zany tateo arina rehefa tena hoe nanjakazaka le asan'ny devoly narary le rangah ny fiainany zareo fa tsy mandeha amin'ny loniny mbola narary koa le ram-pianakaviana mpitady vola le raha matorely sisa miaraka amin'le zanany fa tena hoe potika pasteur rava tanteraka tsisy ny raisina amin'ny fiainany zareo de ohatranao mihitsy izy nahita fandarana takan'izao nare fandarana takan'izao de le raha matony ny azakazaka voalohany nanantona trano fivavahana fa le rangah ny resena lahatra de tsy nety nefa izy ny tena marary de lasa le raha matony andeha kanjo zany rehefa tonga tany am-piangonana nanaraka moramora le rangah tao anaty olona tao de nanomboka teo zareo nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra ary tena niantoraka ny vavaka tsy fombafomba tsy fahazarana fa tena hoe niantoraka tamin'Andriamanitra izy mivady ny zavatra voalohany ataon'Andriamanitra de nanangana an'izy ireo mpanompon'Andriamanitra mahery aloha tena hoe naren'Andriamanitra ny ara-panahiny natsangan'Andriamanitra izy mivady sitrana le ramse nefa niaretile ramse pasteur ny dokotera ny teny sitra-panafody io volana vitsivitsy de tsy maintsy maty rangah ty mbola ao zany rangah zany mbola ao zany izy mivady zany mbola mijova volombelona mbola mitantara ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany hatramin'ny androany sitrana le rangah natsangan'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo amintsika miteny zao tahin'Andriamanitra izy mivady tena manerana ny Madagasikara ny asan'ny zareo moa zany reny karazana mpandro traiteur mpandro sakafo ry zareo sady mpandro sakafo no mpikirakirany reny resaka lanonana sy fety reny tena hoe mandeha miroborobo hatrany mahajanga hatrany amin'ny faritany rehetrarehetra any hatrany amin'ireny lanonam-panjakana sy reny fetifety ambonimbony lasa ifampitedavana fampitedavana izy mivady voaingana zareo no nanangana trano pasteur nangady fototra de nanangana trano tena tahin'Andriamanitra ka tsy hoe miverina am'lony Andriamanitra tsy manao an'izany fa rehefa tena mitodika amin'Andriamanitra ianao de tsara lavitra no ataon'Andriamanitra pasteur Joni fa somary tapitra iny leratsika aloha toy izantsika manaraka ny fandarana ny pita amireto olona reto fotsiny pasteur de afaka manantona izy zany ary tsy voatery zay moa le fanazavana teo hoe tsy voatery vavaka ato am'le toerana zay anina fa any aminao any afaka mandeha any ianao
fa io zavatra io zany raha le fanazavanao teo de tsy afaka raha tsy délivrance fivavahana lalina aloha de zay vao délivrance le izy zany a raha vao takole hoe kristianina ampino pasteur mpanompon'andriamanitra de zay navoan'ny soly tsy netiny bebaka tsy netiny hetry tsy netiny hidina fa le titre sy le voninahitra mampanjaka ny zava-dehibe de tsy tonga tany natao ohatran'izay ala izy asaina ianao zany tonga e manatona ho andre mpanompon'andriamanitra zay mety aminao reny eo ambany eo moa misy anaram-piangonana maromaro mihitsy paster de afaka tonga le olona ka de samy hotahin'andriamanitra zay ngamba paster manaraka anay tahin'andriamanitra tao vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana io ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha fandefety sy mba asa